Fianjaza. Tantara mitoy ny soatan'ny Voambona Varungy. Mpilalao ny tantara Voangy Saoly miaraka amin'ny Heriverakoty zanany ary Komisarandry Pety. Fianjaza. Ahoana tsara hoe litiry Mikael. Bevoka vasana. De moramora amilay ery noho ty hoe bevoka. Mba ahafatatio saikely lahy io ve zao vokatra zany? Sady efa inona mihitsy tazomy tendany io? Ka tsy maintsy hoe hivady zany zay fa inona mandray moa zany no azo atao zany. Anambady. Fa kilalao tahaka ny vadivady fanaona ifony fahazaza ngaly ty mifanambadiana ka hidira zao boty sy adala rehetra zao Sady tsy misy saina mihitsy elahy tika. Tena efa tarazo zao fiarahamoniny sy lisan'izao mihitsy ty maimay anambady ty nefa zazakely tsy mikatona lomalemy akory. Lasa lailamy boky mpianakaviana. Angeny. Fa antoliny zao ty. Jiony lahy hoe firy taona zany nanomboka nanambady ary firy taona ny reny lahy. Zao raha tonga de angazinareo hoe firy taona fa mbola andany andro am'izany ko. Satria tsy mainkajy lisany zay ny mahatonga ny voga. Tsy mainkajy ny alavany fotoana igalabonana amin'ny mahatokatena na selibatera. Zay ny mahavoan'ny lisany tetateta hiditra amin'ny tokatrano sahady io. Ka vita ve le kajy? 30 taona dada ny manambady ary 15 taona niny. Zay indrindra. Efa samy matotra sy ny manao ray mpianakaviana sy renim-pianakaviana zay mivady tamin'izany taona zany. Ary tianareo ka efa mba niomana to zany. Nga moa zany la manina be fa efa tonga ao de ayo azy eo izy. Ayo miava ve ka tsy hoainay? Io didoan'lahy io ihany nampifamaly amin'lahy isan'andro ato. Dido tsy makaiza akory nefa. Fisainana tematemaka tsy lasa lavitra. Jereo tsara renana vavilahy reny zao. Efa matotra tsara daholo vao niditra teo amin'ny sehatra fanambadiana. 20 taona Priska. 20 na siny. Nefa hita tokoa fony fahazaza fa zaza matotra vonina hiatrika amin'ny fiainana izy ireo. Eny tsy de olako aloha ny taona fa ny fahamatorana sy ny fahavononana ihany mitondra an'io saingy tsy ekeny saiko velively kosa ny hoe ankizy 20 taona no hiditra amin'ny fainam-panambadiana. Tsy andranandrana ny fiainana ry Mikaela fa mihevera. Inona ndray nireko hatrany ivelany any tapatapanareo ato e. Inona ndray ty ditra nataonao ry Mika? Anambady ny zanako ramatoa. Ahoana tsara? Fa mitsitsy inona koa sofon-dramatoa ty. Efa hoe hanoro-tokatrano ny zanako fa te aleo tena sy anana fiainana manokana tsisy mpiteniteny. Sa kosa tsy niteny te aleo tena sy tsy teniteny zany tsondro dada fa mampivoka ny sarano tsy maintsy anambadiako sara teo efa fantatry ny rainy indrindra. Aza de miteniteny foana ary le kely anga kilalao zany fanambadiany zany. Voamaly mihitsy Maxime ny tantara ny fahorinjana no zaka tokatrano tsy fidy no ny voka loloatra. Mitomany foana any amin'izy mivady ony le kialakely ny amin'ny olana mianjady ao tokatrano vaony. Tiran-doza mihitsy ny firenena amin'reto ankizy tsy ampisaina miroboka amin'ny fanambadiana loloatra reto ka. Zao koa ty de nitaranako indray no hanampy isareo tokatrano fadira nova ara-toe-karena sy ara-tsosialy. De kivy mihitsy mahateny sitro belona mihitsy.
Sady nga Pascal rainy sara iny aloha dia tsy anaiky verivelon'ny zanany bevoka tsy manambady zany e. Anambady zany le kely ka efa vona daholo ny vola rehetra anaovana ny raharaha. Mety efa manetsiny kosa angamba mivatsy mpianarana ray volana. Mety efa nahangona izy zay volana telo nandraisana bourse zaiko. Gamo dia ilana vola be le izy, tsotsorony iny fotsiny dia samy vita. Maty amelaka teny maina mihitsy le zafisaina lahy zany. Iveriny lahy moa fa sahaza voninahitra Pascal zany vidikaja vidi moninahitra letsy ko raha tsy vitany hoe tsotsorona tahaka zany fotsiny ty fiainany tiako. Efa tsy mba hiantoka nareo zany dia tsy maninona fa ataonay mamindindrindrina any ny fanambadiana eko. Mandeha makany commune zay dia any andraso aloha fa misy tsiaritra hoe no efa mba voadinikareo ve no vokatry ny fiarahanareo natory Mikael. Voadinika ve raha matoty dia efa aramina fanambadiana tao maimaika. Voadinika koa ve dia tsy mba nanomana vola hiatrihana ny fikasana ny zanakao. Zao le atao hoe tsy mijery lavitra variny fafinaretana amin'ny hitsavitsy. Fofisainana litiany dikan'izany ary makaiza nefa raha ny fofisainana valionlahy tseko ino zany isika tsy fantany tokoa matoa ianjerany any ekady letsiny tsy maintsy efa rany dia iomezan'ny olona so ataony resaka. Zanako mihitsy raha matoka raha ny atezerako no apariko aminy dia asa fotsiny taiza tamin'ny fianakaviako na tamin'ny fianakavia tao no mbola misy fanambadiana ny terenina kibo dia tsy maintsy atao zany raha andreo inao. Ka atao hoana moa rainy zakaina fa zanaky ny teny ny adalan'ny hafa ho ny omezana fa tafindamba kosa ny amin'ny tenako. Tsy dia olana nefa nafindamba atao anatria amin'ny fiarahamonina manana ny volanaovana ambarahany sika sangy ny fianjahany ao tokantrano vao maika omezan'ny olona azy mivady zao. Inona kosa zany fianjahana ao tokantrano zany zao e? Baraka rea afa baraka no fahasairamin'izy mivady amin'ny ady an-trano sy ny korotana rehetrarehetra tsy maintsy ho tonga ao. Asa izy tsy nanantio hoe olay mpianakavianako tsy ho zakan'izay indray koa ny fiainam-panambadiana ka hianjaka eo mason'ny fiarahamonina tsy ho ahita-pianam-bava ny tsy fahamatolona sy ny tsy mbola fahavononana anambady fa dia hoe nitereniny kibo ny sitrapoko dia tsy ho alefako anambady zany ny zanako ny saingy tsy ny sitrapoko no natao fa dia ny sitrapon'ny ankizy amin'ny lafiny ilany. To zarako indray aza hoe anambady ankala sarany zanako. Fa manino raha matoty? Tsy hitanao zanak'olona manaka atao ihany ve izy iny e? To mba manana noho isika ihany ry Pascal mivady reny. Dia manino nefa raha izany hoe verinao moa fa ho afafiny amin'ny zanany sy ny vilantony na ny zafikeliny sy ny rafozany ngany ireny. Dia avita hijery fotsiny azy ireo ny ampanambadiany ihany kosa ve Pascal mivady e? Hevitry ny hoe aleo tsy asarotana le fiainany atao fotsiny ny rarahany dia veteo indray izay tokony atao aoriana ny rarahany. Raha za aloha tsy mba nome azy mivady na vary tapakapoaka azy eny fa na dia ho faty mosara tokantrano tsy vao manao azy izy mivady sy ho zanany tokony mavela eny misafidiny izy ireo rehefa narahana ny safidiny anambady. Avela iaina izay zavatra rehetra mitranga ao izy na ho ratsy na ho tsara vokatra ny safidiny ka mialatsiny aminao raha matoa. Misy ho saininy izany fa nitoromasy amin'izay hatrehany. Nahita tory amin'ity fiainana me manahirana isa-tsekondro ity. Ianareo zany raha mikana hoaiza izany ahoana ity mandeha tsara ny fianarana mandindia tsy ho isan'ny fianarana
Anisany to mandeha tongotra tianareo? Tamin'ny fianarana ihany no irana ireny letsy. Fa ila marina ve tsy ny fianarana intsony? Dinoa tsy fantatana hoe anambady? Anambady hoe ty ela? Anambady sady? Voavara amin'ny folo taona nely ty ela e. Sa firinana azy io? Voavara amin'ny folo taona tamin'ny voalohany teo. Raha hita e. Teny fitiavana dia tsy maintsy mirosa fanambadiana letsy raha anambady. Fa nanina ty ela milaika be sala amin'izany e. Nefa galabina tamin'ny mahatokatena laila io ka. Efa nanangona ety miatrika an'izany tokantrano izany sady. Efa hoe tireny ny fitiavana etsy ana. Nareo ary ve tsy mahazo resaka sa ahoany? Fa maika ho aiza raha io nefa tsy mahita olona intsony Efa tamantsy hoatsiny rahana dia izay no maninka. Ohatra misy olona vonjeko izay any amin'ny fiainany. Tsy maintsy mba mikiarakandrakely aloha letsy. ka aza tomoana ary manazanay rehefa tonga ny andro malaza ny lery e. Asao aia? Na dia maika za dia nipivitra kely anarana ihany toko aloha so dia iaona ty mba mety amina raha irany toko fanvolom-belona raha izay indray aleo le so midoniako aloha tena marina ianona koa letsy. mbola mantatra ny asa amin'izany vavolombelona zany ako. Tsy haiko koa reny ty miandraikitra zany e. Zany le dia isan'ny fandiniana. Dia ninona dolo ny zavatra rehetra tsy tokony ho asa rotona zao. Tsy maintsy dinihana tsara ny zavatra atao lesy fa so dia ninenana ny vokany e. Diny tsara aloha fa tsy manandazy anahy. Dia aloha le tsy fa sorana e. Akizay efa tany ositra. Ok lesy e, sure. Rehefa nandinika lesy raha mika dia tsy vonina amin'ilay fahavolombelona fanavadiana isiny. Miala tsy indrindra lesy tena tsy vonina. Ahoana koa letsy zany e. Namana tsy mpandokandoka na mpanaiky izay tsy mety sy tiany namana lesy e. Tsy toetrako misy lesy mijery arina tavy zany a. Tsy fomba koa manosika olona any akady raha fantatro fa tsy asoan'ilay olona le izy. Tena marina ny lesy zany e. Zany hoe tsy akasitrahany lahy zany ny anambadiako. Rehefa namantatra ny dikan'ilay hoe vavolombelona dia fantatro tamin'izany fa anana didy ary isan'ireo mpanaiky ilay fanambadiana raha manaiky ny hanao vavolombelona. Mbola tsy amin'izao taona ny lahy zao lesy ny tokony hanambady a. Indrindra amin'izao vanim-potoana mihasarotra zao. Tsy ekeko lesy ny fanambadiany lahy. Tsapako mihitsy ny famatorana resy raha fabra tamin'ireo bandy akamamaro. Tsapako fa tsy teo tompon'andraikitra mety olana ao atokantraninay raha. Efa fantatra ve lesy fa isy olana ka mbola niroboana ihany a. Toa tsy maty mety e. Ka inona tsono moa lesy mahazoko atao eo? Ny zanak'olona efa be voka. Tsy azonao atao ve nefa ny mba ny fihetena aranofo e. Ny hoe pisipa ve aminareo mila miray aranofo foana ka. Tsy zay reringe lesy pisipa e. Ka tsy tokony hanao sipa rehefa tsy nafihetena tahako izao tianareo ka. Ety pozinareo kely dia hanambady. Ka le sipa koa le tsy ny tena avendrany. Tsy mahalala izay fotoana mahabe voka azy. Mba nanatray nefa dia tsy mahalala ny vatany akory hoe efa tokony be voka angizy amin'izao. Ka tsy tokony ampiasaina tsy amin'ny fotoana ny vatana na mahalala an'izao zao azy. Isan'ny mandrava ny fiarahamonina mihitsy ny tsy fanomezana asina ny vatana. Na ho an'ny lahy zany, indrindra moa fa ho amin'ny vehivavy. Very asina ny olombelona malagasy no ny rendrarendra sy tsy haiko e. Nahoana ary nareo manao toy izany? Raha pitso ilay andro voalohany tsy maintsy izakany lahy tsy satry ny fiaina tokantrano. Ka efa vonona tsara zany. Tsy maintsy ko. Ngako moa afaka miveriny lalana intsony. Okary izay ty latsalatsa sy tsindrim-paingotra isak'izay miteny tirako loha.
tsy ampiovaninina ntsony ange zany. Marina fa tsy ampiverina ankibony sarao fisaka tsony zany, saingy mba hisy ananaran'ireo nama mbola tsy tafiditra loloatra fanambadiana ihany koa. Zao kormika, tsy maintsy avery lisany volana totoko amin'ity raharaha tematemaka ity rehefa miasa lahy. Sao dia mba tsy rariny kosa zany anao zany rangaty fa inona mihitsy ny ao andohanao ao e? Atodo voatefy ny fomba mpiainana nentim-paharazana no ataondohako e. Tsy toy ny atodohany tsy mahafehy teknôlôjia tahaka ny sasany ankehitriny. Variana ny fiainana anaty écran ka manadino ny fiainana tena izy. Tokatrano vao hiatrika ny hoaviny ve dia hitambesaranao trosa sahady. Ny motoany azy nefa namidiny iny dia mbola inona ihany ny ianao? Inona ary ny tianao e? Anatrika io rapitsy io dia mamerina amiko ny atsasaky ny volako izy. Sa tsy anatrika dia tsy andoha izy na ariary azy. Sao dia mba marary saina azy ianao ty. Tena mamparary saina mihitsy tokoa ny adalany ty zanako ty raha matoa e. Mba tsy ampiadina roa vady ary dia tsy maninona fa aviriko ny atsasaky ny volanareo ry dada, fa aza seho masombahoaka ny tsy fankasitrahana an'izao fanambadiana izao mba tsy ahabiresaka ny fiarahamonina. Tena ingaviko mafy anao mihitsy zany dada. Raha tsy fahaizana neny olombelona dia tsy ahatsapa hatrany fa tsy netiny nataony. Aiza moa ny ankizy mpianatra no ay e? Tsy azo kapohana hono. Be tokoa ny zaza tsy tiana ankehitriny satria tsy tiana andiny lalambe ny fahendrena. Aiza le hoe ny zaza tiana tsy tiana rotsakazo. Asa hoe ho aiza mihitsy ty fiarahamoniny ity? Ho any akady angamba ka. Hitanao tsara kosa ve sao raharaha anjanantsika izao e? Jereo fa feno ny fiangonana. Ndao aingana fa ho arabainy olona isika e. Maninona koa raha mba miteny mory e? Mijanona ambaravarana lisany ho arabainy olona sao dia tonga dia mody eo indray. Efa milasany izany zay ka tsy adiny izany. Dia arabaina aloha le tsy mba nahazo tokantrano. Dia hifidiny lohany ka tandremo sao matahotra ny maso niany. Efa niloboka ka tandremo sao miletika. Dia arabaina koa ianao ry sara fa nahazo tokantrano. Mba hazaka ny vesatra izany didin'ireny mpianakaviana ao tokantrano izany ny ianao. Tsy rariny koa reny nanaovanao anjanako reny indrainy Everinao fa tsy reny olona manodidina tao nga reny teny mararinao reny. Baraka kely mihitsy ireo zanako. Menamenatra ery ilay zanako marina. Asy aty fitiavana ny ara-matotia tsy afeniko fa rangarangako mba hamalaza ny fiainany. Na izany azy tsy tokony natao hoen'ny hafa. Vetindro marifa aza dia menomenina tsonika. Izay torohevitra omena mikiala saramoramola amin'ny fitondrana voky iny izao no tokony eritreretinao fa tsy ny zavatra efa lasa tany. Diso mahay vava loatra ianao rangaka mba hasifatrany ihany rehefa eny mason'olona. Azao tandreminao koa tia manolotolotra volana fanampiana ireny zaza ireny tena ho tezitra aminao mihitsy amin'izay. Aleo izy aleo tena satria efa mitady fa aleo vatena. Dia tsy hanorohevitra azy indray azy zany raha izaniko. Torohevitra izy meloana iterahany fa rehefa teraka kosa izy anjarany amin'izay miantoka amin'ny fiainany. Ny tena tanjoko anay dia ny hatsapany fa tsy ahitana tombo ny fanambadiana loloatra mba hananatra ireo namany avy izy roa amin'izay. Ka tsy ilaiko ianao anasaasa ny lambanjanany izany. Efa hainy ireny matoa izy milingilingy sady amin'ny fanambadiana. Efa tsy misy fotsiny mihitsy ty ianao ty vao hoe nanambady nika. Aleo tokoa tsy misy fotsy izay tsy misy saina ataony zanako raha matoa.
Ay, marary ny kipoko. Ay, valako. Ahoana? Ina tokony atao amin'izany? Mety ho teraka angamba. Kay, fonjeo ary Mikael. Kay. Aleo atsony data sininy fa tsy haiko izany ko. Mariny. Ry zareo aza lasa namonjy rahany atsimondrananko. Raha rify re vao tafaveriny eo. Tsy tokony nandeha tany kosa ange neny fa efa fantany hoe efa akaiky ho teraka indri e. Na koa aza ny ataony neny izany. Kay, maty tsy hoe sy azo atsina aloha Mikael fa tena ho faty izany. Kay, lamosiko. Kipoko. Fatako hoe manontolo. Neny maty neny. Allô? Dada, fonjeo aseho magaty mama fa efa ho teraka angamy sara. Tarainao marary mafy ny kibony. Zao de zao rehefa tena mariny tsy hitako izay atao e. Ary sao de mba afaka makaty dada mampiteraka azy mba manampinampy anay amin'izay tokony ataonay ato e. Avy dada sy nirara iny dada kory ena angano manjoa atsika. Izany ve? Kay maty Mikael. Inona no tokony ataoko? Inona no ataoko eo e? Alors angam mitady vonjy amin'ny manodidina fa tena tsy nange izay tokony atao e. Zaho mbola tsy nahita olona teraka ohatr'izao raha tsy vao ianao. Ahorono ny lambanjaza izay mahakasika amin'ny fiterahana dia ndao any amin'ny hôpitaly fa ho faty aka. Aza mbola maty aloha aza mbola maty aloha. Toko misy an'izany hoe manomana fitafiny izany ko. Izany iaho ora nga dia saiko marina. Ahoana e? Vitako tsony ty. Aza mbola latsaka aloha. Aza mbola latsaka. Aza latsaka. Zao ny adalany lisany. Tsy hay na ho faty na ho velona ny vadiny lahy. Engafy anao ary Claude a. Zokizay. Na ao amin'izay tiako tenenina ary Maria. Aza atao mihitsy ekarany fiako aty amin'ny toerana tahaka an'izao. Tera maty zao zanak'olona io. Zavatra niarahany lisany nanao ihany nefa dia izy rery no mizaka ny lokeny lisany zany. Mba mandy ny ano ary rehefa manao zavatra fa tsy hoentiny fotsiny amin'izao. Angaha zao tiako enao I love you je t'aime zay nazon'lahy azy anavitra azy akory angaha zao zany. Data akory angaha raha ndatsa tsy misy ohatr' izany. Ohatr'izao mahazo aho dia mbola latsaina foana. Eo aloha nareo fa nandeha kely aka. Zay indray le ty hiala vala indray izy ianao an'io. Tena leon'le zanako miala moramora hitonatrehanao tsy zay fa maly aminao aty masom-bahoaka. Manala ty toetranao. Tsy napoziko tahaka an'izao ianao fonisika vao mifankalala. Tsy toetra tokoa zao ry Maria. Sainginy nataony zanako ao ihany natonga an'izao. Mifantary fa tsy hafa miala ianao raha maninona le zaza zao. Zany maninona? Raha tonga dia nanampy azy ireo ianao tamin'izy ireo niantsanao dia tsy ho toy izao angamba. Mitady ampiakatra ny feoko izany fanomezanao tsy niazany ry Maria. Kamary tsy fantatrao angaha fa noho ny toe-bata mbola kely loatra natonga izao fahasarotan' izao. Vao tsy ampy 17 taona akory engeka lasara e. Inona no idirako amin'izay fahakingan'ny vatany sy ny fahavitsan'ny saina. Okizay ka. Anondra neto indray ianao. Aiza ny zazakely? Hidrotro mamy io izy ka lasa vavy. Lahy kely lasa ala amin'indray ny zanatsika sady blangle be mibogosy kely ohatran'ny ray ihany. Zany ve? Arabaina kifa nahazo mpamaky tay a. Misaotra ry mama. Tsy maninona ve izy? Tsy maninona izy ka. Tsy maninona io. Fa efa nahazoena tsara indray ity izao. Efa mahazoena tsara fa mbola reraka kely fotsiny.
efa tena natahotra nitsinga teo hoe tena sao de sanatry manino ngafasaka maty efa tena nangovotra mihitsy nypatalohako enonga maninona naharitra ora maromaro mihitsy fahatirana zanatsika zay vo niverina ny haino efa saika anody maro efa saika raha tompoko vavy misaotra an'Andriamanitra zany ianao koa raha zany efa saika ity fa mitadinao ny zaza mirena kely aloha dy afaka miarina zay misy afaka ka aleo misy fanako kely aiza raha ny zanako ry mama fa mitovy amin'isy izy zany mitovy amin'ny dadabeany mitovy amiko ao ary ao amin'ny zanako zany indriva e ao e io e hainy ry mama hainy io ka zavatra vojanahary kosa ny ry mama zany tokony ho eo azy fa zao na zany aza de tokony trotrono mama ihany izy fa mbola betsaka ke zavatra tiany tsara e zany hoe aza matahotra fa eto anilanareo foana nafanareo sotra ry mama sotra be de tena manana mama mihitsy zay manana anao ka mariny tsy Claude materitreritra akory ary dada sy ny eny anga tsy taty efa teo foana ary zareo hatramin'izay fa lasa ny asa de tsy mba nijanona nikarakara akory ve ny eny mitovitovy ny fihetsika seho an'ny Claude sy ny ray aman-dreny indre tsy akasitrahan'ny zareo mihitsy zavatra rehetra amin'ny trango izao nge na izany aza matahotra indriva efa nanafatra tsara amin'ny mpanampindry zareo ny amin'ny fikarakarana ny sakafo indrisy izay kojakoja rehetra mety ilaina fa moa rovina tokoa moa zany tsika mody ry mama rovina afaka roa andro ihany sika de ody afaka roa andro iny dada mandroso dada mandroso arabaina fa nomen'Andriamanitra ny farany mpivady tanora fanahy sotra dada de mahaiza mitaiza ary mahazaka ditra anjaza ary zaza andray dada io ndray dada sy ny fandraro zany mba fafao kely aloha izazy iry mika fa leobe manolo azy isaky ny adiny indray tonga de zasao fa aza vela ho masiso ato trano ato vao sasana ry zany lalitra za ve rangavo vizana avy nandevy asera rao manao an'izany sato nareo ve olamba misaina za maniny inona nareo no misaina ndrio mpandrinao fotsiny mipetraka fotsiny reo de hoe io ataovy de aza tao ary de aleo masaka ny fitombenana io zazy iry efa tsy han'olo ianao zarery angano niteraka an'io zarery ny tadiavina be sara ny zorara rehetra zao anasan'reto lambanjazy efa omaly reto ajanony rakary fa tsy anao ianao fa mandreraka de miandry anao avy manasalamba ny fanondronana io zazy iry izany manomboka be zao sady ny ataony ty sara ty tena marina masina leo misy koany de tena mandraitra sady io no zitaka rehefa vita koa le lamba de aprety ny afo fa za tsy mahavita oatra aza lozana miana any fa sasao ay andreny alina ihany ny andro ary tena miova be mihitsy vendriry sara sotra ny tamitsika vo mifampikotokoto tamy voalohany miovako za mihitsy atramin'izay fa enao tsy nafataka ka fa mba fitiavanay ianao de tsy nahitan'izay tena toetrako ve manafy toetra zay ianao raha ianao iny sady ny tena mandreraka aminao koa iza nataonao be voka zao aty tapatongotra le tie zavatra nirahana nanao zao ihany ve rangah de zany menao tsiny am'izany hoe anao be voky zany za ko nge raha nampidirinao kizo e za tokony mbola nambady mbola tokony célibataire zao tsy hitako misy nanaovanareo be voka teo mabe voka azy zao kamaretra tsy misy be voka fa nenay vendrana be de tonga de mora be voka kely vendrana hitako izany lasain'ity fa vendrana hita fa vendranako marina mafy raha tsy vendrana ve tsy alana ny fotoana hoe tokony abe voka azy tiany tena molamolana nidy atamatrano tokony zany ray mety hita fa zany marina tsisy azany
indray ny ianao e. Andreraka be tena tsy azoko mihitsy. Hoan'ny sakafo fa tsy maninona zao foana viraka lokato zao foana. Fa menanao misy loka matsiro misy ohatrany hoe endry vadasiny hoe matsiro foana ny loka fa ato amin'ity trano ity vo afako maly any nandray vola de mbola izao ihany ny loka. Ny tianao tenenina ve hoe nataoko izany karamanao? Ka zay hita fa zaniko sady am'izay loka tsy misy tsiro misy matsatso velo loatra ny nahandro azy indray tena sady zara fa masaka. Sao de ho tansaiko ao aminao azany atsiprian'ny eto amin'ny karamakelinao de ho gaga ianao a. Eno iary raisa amin'ny taratasy mihitsy. Za tsy mahavita. Raiso a vary, charbon, sira, menaka, korsonjaza, tsy maintsy vidina. Za kosa aloha nasa lamba lavo zao e. Ny didy amin'ny fokotany tsy maintsy atao. Sao de verinao fa tsy efa mizaka didy ao amin'ny fokotany asika zao. Taratasy inona ny vidy raha tsy manao adidy any amin'ny fokotany. De mbola misy koa ny akanjonjaza de okzay fa makaleo be leo a loka efa ratsy mbola apiny wa lava amin'le vava ratsinao ihany ko andreraka betsy zay zany misy zay zany misy mangidy hatramin'ny anana berozy tsy ampy menaka mandreraka betsy. Sao de verinao fa mety koa zary zay karamakelinao tsy misy dikany iny a takizay any a tsy nahalalanao sy tsy nataonao be voka ary tsy sahirana takizao ny adalapatinao. Tsy tiako maizina mihitsy raha ngazy zao fiainana zao a leo be a na za koa aza tsy niaraka taminao raha ohatra ka hoe fantatro fa hoe tsy maintsy tahako zao nefa rany ianao nge sy mpamiana any mandreraka be za koa raha ngaty tsy avitra lava zany izy tsy mpamiana any lava faoriana ato trano ato fa andeha hitady an'izay mahasoso mahafinaritra any ivelany any a manomboko zao azonao mitsengy eo de fa miteny azany a aninona mihetseo raha tsy tonga de vokopala amin'ity vilia feno vary soa tyo tava ratsinao io. Tsy fantatry anina anga fa misy zanak'anina ty amiko nandraraiko an'izany mihetseo fotsiny eo mihetseo fotsiny eo raha te ahita ny lohako. Sao de verinao fataonao mpiasanao azany nakanao vaty ka hikarakara lavanao ato ny zaza koa ty mba enim-bolana ihany ka hitady asa azonao zany zao ranga rehefa samy anao loha amboto de ndao samy anao za nge mahavita fa fantatro fa bandy zao Mikael zao tairoary zany manao ny tiny inona koa notrany hoe anao foana ny tambatambazana lava eto isak'izay mandeha zao de manao zay mitindindindrambo ohatrin'iny ka andeha tady asa e ndala raha koranga mandeha any fa tsy rarahako manomboko zao zany izao inona ady tsy fakaitanao totrano azonao tsy maintsy rombo foana isanandro zao raikitra masaka tairoary. nenina tongotra matanana mihitsy amin'ity nanambady zatika enjana tena enjana ty mitantana tokantrano ty aiza ve ka tsy haiko mihitsy mitsinjaran'le karamakelin'le vendrandahy iny hatrano zao eo an'endry mama ihany aloha fa izao miandro tantarana izany engany mba tsy ho le kolody mpandatsy ny koa. Raisiko aloha sy tia venina kely fa reraka mihitsy ndry zany de mipetrapetra misotra rery mama mbola ela nga data vao tonga nanao taratasy any amin'ny commune any izy ka mety ho elaelany mihitsy angamba ay minitra 10 talohana tongavanao angamba izay nandehana an'izay zany mantsy fa tsy tantoko mihitsy n'le teniteny mararetony amiko ka aleoko tsy mifanena aminy aloha amin'izao onle fadalaka iny fa aza mirarahan'izay vavany any izany azako ka inona tokoa ny vaovao manahoana izao tokantrano tao anatin'ny volana maromaro vitsivitsy zay ka zay indrindra nge io andehanako aty mamy fa misy inona retsy tena mila tsy ho zaka kory mama le tokantrano ka mila hevitra ty aminao ka inona nefa ny olana taitra ny zanaky ndreka omenino vesatra nge izy ty mamy sy maro sasa matetika ihany lohan'ondrio fahasalamany zaza
aza atao tsirambina mihitsy ny fahasalaman'ny zaza. Mitady tsy havatena indrindra izany ry Saray fa maninona e? Karakara ihany rehetra mivatana na izany asa fa mivady jerijery a. Ka mafy ny fiainana ary mama. Fa ina tokoa aloha tia atondriandry e. Sao tonga eo ihany ny sasany. Inona ary mama ny tokony atoko mba ahaizako mandrindra ny tokantranoko a? Mikorotana daholo ny zavatra rehetra. Tsy haiko mihitsy mandamina fotoanako sy ny rarahako rehetra ao an-trano ao. Marina fa tsy dia akasitrahako ihany ny fanambadiana loloatra tahaka anenareo saingy sanatria manakivy ianao anaka fa ilana fahamatorana goava ny fitantanana tokantrano io. Fahamatorana eo amin'ny vatana sy ny saina izany no tiako hitinenina. Tsy andatsa tahaka ny Claude satria tsy vahaolana izany. Ka izany indrindra nge nanatonako amin'ny mama ty. Mama sao mba miraharaha nefa ny data sy ny aza dia toa mitovitovy amin'ny ataony data Claude ihany ny ataony. Ny data Claude dia aseho amin'ny ariary mihitsy fa tsy mety tsara velatsy izy. Ny atao an-tsaina dia hoe efa olon-dehibe izany ianao e. Efa rem-pianakaviana ka misy adidy sy andraikitra tsy maintsy efaina ao amin'ny maha-rem-pianakaviananao. Izany? Anampinao amin'ny fiatrehana ny tokantrano izany. Tandremo fa poizina manimba ny tokantranona reny adiady ao tokantrano raha matetika loatra sy tarina. Tsafeniko anao nefa ry mama. Fa fiainana fanoatra tanteraka amin'ny ainako taloha mihitsy no miainako amin'izao. Raha tsorina dia tena miafy mihitsy ahy e. Na nenina ry mama. Tena marina e. Aza mitomana izany fa mbola ho aizy ty fiainany. Arao fotsiny izay rasaiko dia ela matsikelikely io. Aza donona koa no mivavaka amin'Andriamanitra fa tsy mandao. Efa mivavaka ihany a. Sao dia adiniko aloha ry mama fa mba indrana vola kely aty aminareo ara mananareo a. Averiko rehefa mahazo izay. Ohatrina nefa ny ilainareo e. Izay misy dia tsy maninona ka. Izay fantatro mama fa ho voaverinay. Andrasy vetivety ary fa tsy ho vitako ny hijery anareo fotsiny. Misaotra ry mama. Tena misy manondona ny iverana izany. Aloha hitsanana dia sokafako tsy mahakampo izany. Vela ihany ny tao e. Nga miandraikizy aloha no si mandroso aloha lesy fa kizizany andrasako io arany tsy miandraikizy zany. Dia ahoana rehetra raha fabizinina ny sao salama tsaro zao lesy. Vela no manao hoe ngala tsy salama ka. Ahoana lasany lany zany. Nga tena ohatrany tena hoe lasa nahikely ve. Zay mahita ty oatra miteny an'izany foana hoe mahikely ony lasa ohatran'ny style kely ony tsy haiko tsony ka zany ely teo e. Zaho mihitsy mibika anareo hatramin'izay ka. Fa laha ty tena enzana be ny mamelona andrafotsy io. Enzana fa tena. Za aloha za menzalana tena. Za raha lesy mba tena tafidikizy mihitsy fa tena tsy anjaza lesy le manambady kozy. Za lesy ala taloha eny ambony moto zao ala ty jery. Mandrasa lesy aloha fa mba misy ronono kely ao zao rosoko an'ilay. Sotra mihitsy. Ny andro koa moa ty mangatsika be. Laso vetivety a. Tsy ataoko aiza lesy ty fa eto ihany ty dia vitako manafana ty tsy mila mandrehatra fotsiny. Tena mangatsika lara lesy zany andro zany. Za moa lesy ty tsy t-shirt ty fotsiny koa nanaovako. Ka zany ely ty gaga aminay e. Mahina nefa ialahy manao an'iny. Na tsisy akanjo mafana. Ty aloha sy ronono dia mbola mafana lesy. Misy siramamy kazana ho teny lana tsy ho teny lala izy asiana siramamy. Mety amiko zany. Tena tsy atao mason'olona izy fa tena tsy manana akanjo mafana tsony ahy. Tena efa tena namidy dolo reny zany dia miaritra amin'izao sisy. Ahoana tsara ely ty raha mika. Fa manina ly ty. Namidy hoa. Tsisy vola dia namidy. Tandre miany lisy fa sao dia mba mahabe vokazana akolona marina. Anambady tsy fidiny dia mitovy amiko so. Eny, ilahy aloha fantatro fa bandy endry tsy mahavita an'izany raha.
Any ity tsy hoe endry manahoana akory miezaka fotsiny mba miezaka manaraka mianatra ataon'olo lehibe fotsiny lisy zao foana koa ny atao avy an-tsaina lisy mahasoa aloha zay vo mahafinaritra ny dia izany foana tena ataoko an-tsaiko zay mahasolo zay ihany ny ahako enzana be lesy le manambady tena ilay tapo mihitsy lesy ny atodoko mieritreritra amin'ny fiainana fa tena tsy alamantsy miatrika zany problema mapobaka be ohatrano zany mba tena zaho moa lesy raha mihitsy tsy hitako izay lazaina an'lako io angely ty rehefa nilazaiko ny lahatra am'izay efa am'teny foana tamintsika niara-bosy reny sy tena nenina angely tsy alohananatra fa arinan-datsy tena latsaninona lesy ankehitriny tena marina fa tena tahaka izay mba tsy ohatran'zo amin'ny sisa lesy mba hialana amin'ny enina tahako izao dia misy anatra lafo vidy hitako tany anaty boky ity ka mba zaraiko an'lahy inona ity eno tsara rereketo anatin'io sainla io aza mba manao na inona raha tsy voahevitra tsara ny afaran'ny ataonao zay ty hitako tao anatina boky anankiray zay raso teny raisiko note tsoratra raisiko tsoratra mihitsy resy dia mba zarako amin'lahy dia amin'izay mba mizaran'lahy amin'ny vatany laniko na hoana resy tenena ny lahany zany anatrizany melony talohan'ny idirako tamin'izao afo be zao fa efa zao veletsy alahy vo miteny an'izany ka voarovolana lesy zay nahitako an'iny tao anatin'ity boky ity tsara aloha le boky mitovy amin'ilay ompitenenana malagasy any io hoe nenina tsy eo alohan'anatra fa afaran-datsy tsy veriko fa mitovy any zany elany tsy nandray an'le izy eny misotra lesy amin'le ronono aloha fa tena tsara le ronono lafa eny apetraka ety fa tsy maninona tsy maninona ka aloha fa zany no mitondra ny ori an-dakozia re fa zao lesy ny tena tondiako aty amin'lahy raha Faby ahoana ty tena ohatrany tena menatra lesy nefa ny tena tsy maintsy hoe tena tsy maintsy nakaty amin'lahy fa tena zao ny tonga amin'le hoe tapidalaka le ono aletsy ahoana lesy so dia mba afaka hoe mampindrana vola aletsy alahy aloha tena mahamay be tena tondra fotsy rehefa tsy misy vola ao an-tanànao tena kozy tena ka zao lesy tsy olana aloha dia mampindrana vola saingy le ampindraha amina mihitsy zao no somary olana kely zany veletsy misy mihitsy eo fa hofatraniko zany le izy ny tena mariny tena mba ataovy lesy aloha zay mety fa tena tsy tatiko lesy le ady lava ohatrano ka zany efa lazaiko an'laza bingely ty ohatrano mba tsy hitany laza mivavatra fotsy zany tena kozy vao mahazo karaha mangia amin'ny farany volana dia makaty amin'lahy tonga dia ateriko ny alavaza matahotra tena mba vonjy lesy raha Faby tena marina dia ahoana lesy zany no ataoko fa ina tokoa moa ny asan'la ty varotra amin'ireny le any amin'ireny le fivarotana teknôlôjia reny fa zany hoe le karama aloha kely zao ary tsy manino lesy fa omeko an'le hofatranao alahy misaotra lesy tena misaotra betsaka lesy marina zao raha mika aty raram-potoana kosa volako fa raha taraikiraiky any dia mety fantontsika dia zay ne manahirany so dia mba hiteraka olana amin'ny lahy sy ny tompotrano ireny ny famonjeny lahy lesy raha izany raha sendra hoe za miasasaina amin'izany lahy raha mika anah lesy ny mandamana izany fa rehefa voavony fotsiny alahy dia zay ny zava-dehibe ka so dia fitiava tena indray lesy ny anaka anjarako lesy ny mandamana izany fa aza be ahiahy eo elahy misaotra lesy dia mba mananako ela sakafo fa memahibe mihitsy eny ela zany tena lasa kely be mihitsy andraso aloha alaiko le vola ohatrina moa vola ilaina ty tsy anjaza tantara mitoy ny soratany voambona voarongy nandray fiosianandrila raha teknika aina raha solofoary manana nanadotosa maningotra tsy anjaza